retina eto Madagasikara dia 20 ireo marana ny nosy 20 kosa ny fitsaboana ratoka roa no sitrana izany hoe 20 zany no sitrana atreto tsy mbola misy ny maty ary tsirarina mo izany fa lafambavao afa kosa indray dia isan'ny nanamarika ny filoham-pirenena farany ny mahakasika digitalisation sy ny karika enivony fofany ny mahakasika ny fahitana ny fanafody Covid-19 eto Madagasikara nisy ny fanadihadiany Jessica Miray sy Andra Kotomalala mahakasika ny Aprily lasa tao nandritra ny kabariny eto izao ny filoham-pirenena ny zavatra ataontsika manomboka izao zany ho apetraka ao anatin'ny tia izay raha miasa ary nahazoantsika famatsim-bola avy any amin'ny Banque mondiale dia ny resaka digitalisation ina ny fokotany zavatra atao zany dia izao manomboka izao zany dia manomboka amin'ity herinandro ity ny fokotany rehetra ao anatin'ireo toerana anankitelo izay ny Tanarivo Fianaratsoa ary any Toamasina dia alaina amin'ny manafoko ny olona rehetrarehetra zany dia ataontsika anaty base de données misoratra daholo ny isaky ny tokantrano dia zao zany ny ataontsika manomboka izao repertoriena na alaina anarana daholo zany reny olona rehetrarehetra reny dia amina laharana numéro zany hoe ao anatin'ity secteur ty dia misy tafiry zany hoe mety misy trano ohatra hoe 100 fa tena fianakaviana mipetraka ao mety 10 ampizato daholo tsy soratana tanana tsony ny zavatra miora dia zao zao tsika 2020 fa zao tsika vao sahirana nanao an'ity asa ity hoe ahoana tena ahitana marina nisan'ny olona mipetraka isaky ny tafo zao zany tsika dia nahazo famatsim-bola avy amin'ny raisam-pirenena teneniko anao teo ovatsiana ordinateur daholo ny fokotany ary l'opérateur de rehetra eny anivon'ny ministère rehetrarehetra anatin'ny fokotany anao ny base de données vaovao io zao zavatra rehetrarehetra lazaiko anao zany miora tokony bolana no atao fa za moa dia namenimarika amin'olona rehetrarehetra ary mivory tsy tapaka ny hoe tsy maintsy fitaitsika ao anatin'ny 10 andro nalatsaky izay ary andro aty aorina aiza ho aiza izay digitalisation ireo base de données eny anivony ireo fokotany ho an'Antananarivo Toamasina Fianaratsoa tao anatin'ny 10 andro mantsy taorian'ny Vaovao dia teny anivony fiarahamonina rehetra teny araka ny didy sy teny izay napetraka ny filoham-pirenena momba ny fananganana komity loha dia vory sy ny tereto à Paris hoe anasafidy hanolotra olona ao amin'ny komity io nandeha nefa izay teo amin'ny filoham-pokotany dia sy nanadiady manodidina dia efa voalaza fa efa nisy anaran'olona efa lasany amin'ny izay olona tsy nanao volontaire akory na hoe nipilatsaka sitrapolona tonga dia nitendren'ny filoham-pokotany fotsiny ihany za anisan'ny ray aman-dreny eto amin'ny tanàna eto voakavaka dia nantrasena tsy mena amin'ilay any aoka re mba roa rano tsisy ingala fa roa rano avon'le olona toetra olona maro vokatry ny tsy fisiany lamina matipaika amin'ny fametrahany ilay komity loharano no tsikaritra eran'ireo fokotany ho an'ny fokotany sasany azy dia toy izao mihitsy no mitranga mirindrina ny varavarany fokotany ary mitaky ny fialan'ny lehibe ny fokotany ny vahoaka ho an'ny hafa dia misakoroka amin'ny fahazona izay entina hiadiana amin'ny anohanany indray no lamina ny vahoaka ao aminy tsy nisy resaka digitalisation biometrika isam-pokotany izany mihitsy amin'izao itso dia miandry ireo fepetra hiatriny 10 andro fahatelo anatin'ny fahasalamana ny rehetra izay ny mahakasika an'iny fa isan'ny resabety ny nivony tambazotra serasera Facebook ihany koa ny mahakasika
fa nataona vehivavy naneho ny heviny zany aty amin'ny trano fiasana Analakely ny mpitandro efitsika maray androany mira sy tahirinena Rinalina no mitondra ny andindiny. Na beresaka ny etsika nalefa ny televiziona nasionaly momba ny resaka faminaniana nataony Joana vehivavy anna iray ho an'ny Madagasikara. Nampanontany tena aloha hoe inona ny hevitra na tonga izany tsara zany nalefa tao amin'ny fahitalavim-pirenena. Ny hevitry ny faminaniana Baiboly afatra Andriamanitra ny mampieritreritra fotsiny ao anatin'ny izy dia izao avy izy tao tsy neritreritra ilaza afatra teto amintsika mihitsy tsy neritreritra ny eny tsara ihany azy zany le conversation rehetrarehetra dia tsy neritreritra ilaza afatra ho amin'ny malagasy mihitsy le vehivavy eo amin'ny fanontaniana baraingo mipetraka hoe faminaniana ary ve faminaniana izy ana neritreritra hoe andeha ho malagasy fa izy tsy fa nidinidinika idina sy izy fotsiny eo dia fanontaniana ao anatin'izay hoe faminaniana ary ve le isa tsy faminaniana tena tena dikany tamin'ny teny Hebreo dia mpilaza hafatra na io afatra asa taloha io na io afatra ankehitriny na io afatra ho avy tsy voatery foana ka rehefa zay critère zay no jerena dia hita hoe tsisy endrika filazana hafatra tao anatin'izy ao malagasy dia za zany mametraka vao mijery an'izany critère zany mampieritreritra na hoe faminaniana sa tsy faminaniana fijeriko ana zay dia tsy faminaniana le izy raha fahaizako. Etsy andanin'izay dia samy manana ny nandray horonan-tsara rehetra amin'ny maha-kristianina dia tsy tokony ampizogozina ny finoana ireny satria efa mazava ny voalazan'ny soratra masina. Ho an'ny FJKM moa dia efa voarakitra anatin'ny foto-dalàna ny taridalana. Efa nampitandrina Jesosy amin'ny faminaniana fa izy ny amin'ny faminaniana ny kristianina hoe mila mitandrina za tsy miteny hoe mitandrina ny kristianina ao anatin'izay mila mitandrina satria maninona efa tandrenin'i Jesosy petomboana ary manokana eto zany mipetraka amin'ny maha FJKM na ny FJKM dia manana ny loharanom-pinoany ao amin'ny foto-dalàna andininy fahatelo alinéa fahadimy dia mipetraka mihitsy mazava mihitsy ny fomba firesaka ny ao anatin'izany dia ambaran'ny soratra masina hoe ny tenin'Andriamanitra arak'izay isehony ao amin'ny Baiboly sy izay azavaina eo ambany ny fitarian'ny fanahy masina ny raisitsika ho loharano ny finoantsika zay ny ao anatin'ny Baiboly dikan'izay za manokana zany dia teny hoe tsy afaka novo loharano-pinoana amin'ireny zavatra ireny raha izaho satria mazava be ny ao anatin'ny foto-dalàna sy ny fitsipika FJKM ny Baiboly amin'ny endriny isehony ankehitriny miampy ny asan'ny fanahy masina amin'ny fanazavana ny hevitra zany ny loharano ny finoana ka raha ireny amiko raha efa mampiahialo ny amin'ny mahafaminaniana azy araka ilay niteneniko tamin'ny voalohany teo ny mbola tsy manambara n'le zavatra nitenentsika teo hoe loharano ny finoana araka amin'ny foto-dalàna sy fitsipika dia amiko mampiahiahy ihany ireny zavatra ireny ao anatin'izany. Ny afatra dia tsotra mila manamafy ny finoana sy mijoro ny kristianina mba tsy ho voarebireby sy hitodika amin'ny lafin-javatra hafa mety hampisaraka azy amin'Andriamanitra. Milaza izy fa tonga teto Madagasikara dia anao mariky ny azo fijaliana amiko zany symbole farany lehibe indrindra amin'ny kristianisme zany azo fijaliana zany symbole tena ngeza be farany ngeza be mihitsy zany symbole zany rehefa natao nefa nitrasin'le azo fijaliana nataony tena tsy mifanaraka amin'le azo fijaliana voalazan'ny soratra masina mihitsy ka rehefa tsy mifanaraka amin'le azo fijaliana voalazan'ny soratra masina le izy dia mampieritreritra ao anatin'izany hoe tena izy ve satria hitantsika amin'ireny sary miely ireny na nahoana raha nitrasin'le lalana ary zany zavatra zany dia anisany mampieritreritra tsy tantarafatry ireo zavatra anankitelo ireo fotsiny dia raha ireo zavatra telo ireo ny fitiniko dia izao amiko manokana ana zany izay fijery zay dia tsy azo hanivozana finoana ireny zavatra ireny ary tsy azo hanivozana pratikana finoana ireny zavatra ireny ary azo eritreretina hoe mampiahiahy ireny zavatra ireny. Izay ny amin'iny fa mbola vaovao mandidina an'izay atrandry dia naneho ny heviny ihany koa androany sy ny pasteur Lala Rasendrasina makasika indrindra izay faminaniana nataony vehivavy breziliana izay niely teto amintsika indry. Ndao raha vitsika trany izay sary izay eo amin'ny sariny Manoh Randriamalala.
Za aloha tsy de taitra loatra amin'ny zavatra tahaka an'ireny satria toe-javatra mety mitrangy ireny indrindra amin'ny fotoan-tsarotra dia misy hatrany ny milaza hoe mitondra ny afatr'Andriamanitra, mpaminany sy ny tahaka an'izany. Fa ny tena zava-dehibe amiko zany ary zay no zaraiko amin'ny manaraka an'ity fandarana ity ary indrindra ho an'ny kristianina dia ny hoe ny olona izay miteny tahaka an'ireny na aveza firenena misy azy na eto Madagasikara azy izy dia tsy maintsy jerena hoe aiza ho aiza amin'ny soratra masina, araka ny soratra masina ve ny baiboly zany, ny teny rehetra izay lazainy azo porofoina ve araka izany satria le zavatra misy amin'izao fotoana izao nge zany zao mampahatsiaro ny ainan'ny kristianina tany Galatia. Nanoratan'ny Paoly ny taratasy na ny epistily ho an'ny Galatianina. Ny rapitso alady moa amin'ny fitora sasany ariva eto amin'ny fahitalavitra MBS no anaranao ny antsiprian zay ao anatin'ny fandarana dinika raha toka amin'ny rayra kosa amin'ny onjapeo MBS anaratsika an'izay fandarana sy ny famelabelaran-kevitra ataony mpitandrina lalarasendra asina izay. Lafombavao afa-tanteraka kosa indray dia nahazo fahafahana vonjomaika ilay lehilahy izay nandonina vehivavy sy nahafaty olona tamin'ny fiarany tety Sarasotra ny alakamisy teo. Lavina kosa ny gazety Arfina Railso raha nanao izay fangatahana izay hendoratsika ny fanadiadina hoetiny Jessica Miray sy Andra Kotomalala momba izany. Nisehoana lozam-pifamoivoizana ny teny amin'ny lalam-baovao teny Tsarasotra ny alakamisy maraina teo. Lehilahy iray nitondra fiara 4x4 V8 no nahafaty olona nitondra bisikileta. Maty teo ny eo ilay tovolahy voadona. Ny anjera mafy izy ka tsy tanany ainy rehefa nifohana ilay 4x4 andeha ho an'ny Morarano. Tsy nijanona kosa ilay fiara fa nitolo-batana avy hatrany tahotra ny fitsaram-bahoaka no antony. Dia niakatra fampanoavana omaly ny raharaha, ny nahagagany maro, nahazo fahafahana vonjomaika ilay lehilahy nandona olona io. Mahagagany maro ihany ity fanapahan-kevitra ny fitsarana omaly ity. Inona izany ny fepetra ahazoana fahafahana vonjomaika eto amintsika? Efa indroa izay mantsy no nangataka fahafahana vonjomaika amin'ny mpanao gazety Arfina Raelso saingy ny lavina hatrany. Ny iray nandona olona maty teo ny eo nomena fahafahana vonjomaika. Ny iray enjehina amin'ny zavatra tsy nataony satria raha tsy ahivina hatrany fa nehoan-kevitra nivoaka tamina trano-kalam-pifandraisana no nanamelohana ny Arfina Raelso, trano-kalam-pifandraisana izay tsy tantaniny akory. Amin'ny mampanao gazety azy ihany koa tsy tokony famonjana ny sazy hatraminy. Ity farany izay andina fo mafy renim-pianakaviana manano tena. Ivadika lafombavao afa-tanteraka kosa tsika amin'ity vaovao manaraka ity satria dia iray volana izay no niatrehan'ny Madagasikara ny fiboahana na ihany koa ny ady ho an'ny aretina coronavirus. Nisy moa ny fanadihadiana izay nataony Jessica Miray satria ny herinandro ity no nivoaka ny fitiliana rehetra izay natao tao anatin'izay iray volana izay. Ndao raha tsika vetranty. Zoma faharoapolo ny volana Marsa 2020 ariva fantatra fa nisy teto Madagasikara ny valanaretina Covid-19. Olona avy any ivelany avokoa no nitondra azy tamin'ny sidina samihafa. Sidina F934 any Air France, sidina MK288 any Air Mauritius, ary ny iray farany tamin'ny sidina MD51 any Air Madagascar. Ny fifindrany aretina nefa dia amin'ny alalan'ny fifampikasoana na ka contact. Izany hoe ny testa vita hatramin'izao dia tsy misy afa-tsy 2 monja. Raha ataony kajy na ireo mpandeha tamin'ny sidina tao alohan'ny fidiny sisy tany azy tsy vita tamin'ireo testa 2 ireo izay efa mahery ny 3. Dia aiza ho aiza izany olona ny fanerasera tamin'ireo olona nitondra ny valanaretina ireo na ilay antsoina hoe cas importé. Nahoana ny mbola ireo ihany koa ny testa vita? Amin'ireo 2 testa vita ireo 500 amin'izy ireo izao no efa voamarina fa mitondra ny valanaretina satria efa mahery ny 100. Midika ve izany fa raha mihoatra n'ireo izany ny testa vita mety ho efa betsaka ve izany ny tranga misy eto amintsika? Maninona ihany koa tsy ambara ao anatin'ireny fampitambavao isan'andro ireny ny isan'ny testa vita ao anatin'ny iray andro toy ny fanao ny any ivelany? Maninona ihany koa ny tsy ambara ampahabe maso ny isan'ny testa ananantsika? Dia mbola fanontaniana maro hafa ihany koa izany. Izay koa no idirantsika lalandalina kokoa makasika ny vaovao ho an'ny coronavirus izay. Nisy ny fanadihadiana izay nataony ny mpanao gazety ny MBS androany teny rehetra teny makasika ny fanapahan-kevitry ny fanjakana ny amin'ny fanitarana ny ameana ara-pahasalamana izay. Ndao raha tsika ny fanadihadiany Asin'Andriamalala sy Toky Ramarola.
reraky ny fahasaroto amin'ny fiainana sy ny fihiboana ny akamaroan'ireo olona izay nanaovana fanadihadiana. Iray volana latsaka kely tokoa mantsy izay no niatra ny fihiboana sy ny amiana ara-pahasalamana teto Madagasikara. Vokany sahirana ny vahoaka, tsy manakoana ny akamarony, ary ilay fampanantenana amin'ireo fanomezana omena avy amin'ny fitondram-panjakana kosa dia tozary fampanantenana pokaty toy ny mahazatra hatreto. Omaly dia nivoaka indray tamin'ny filan-kevitry ny governemanta fa miampy 12 andro ny amiana ara-pahasalamana eto Madagasikara. Ny fanontaniana mipetraka dia ny hoe itoy sa hijanona ny fihiboana ho zakan'ny vahoaka tsy mahazo fanampiana ve ny fijanonana ao an-trano? Tsy zakanay raha mbola misy. Zero efa tena mijaly mihitsy amin'ny fitadiavanako. Mba nangatanay mba hijeranay akaiky izy. Tena ohatrany tsy zaka tsony raha mbola itoy 12 andro raha tsy mienjana be le anina amin'ny hanina tsy misy. Zay mijaly ny fatrano aloha ny mpianatra tsy mianatra dia tena mijaly be. Efa tarainy zay fa mbola tsy tonga aloha hatreto. Tena mangataka mihitsy zay satria tena mijaly be le vahoaka malagasy satria raha mbola mitoy zao tena enjana be mihitsy. Ny angatanay zao dia tsisy afa-tsy ny vary sy menaka sy ny rehetrarehetra na enina ara-bola zay zao mijaly mihitsy. Le fihiboana amiko samy manana ny tokony ho fandikanana le fihiboana. Ho anahy zany le fihiboana tokony hazavain'ny fanjakana hoe fihiboana andiany voalohany, andiany faharoa. Nandritran'izay fotoana zany tokony nanao stratégie ny fanjakana, nanao paikady hoe manomana ny fitaovana iarovana ny olona sy ny vahoaka amin'le aretina mahery. Dia amin'ny fihiboana faharoa efa tokony maty-paika daholo na ny fitaovana, fampitaovana na ny vahoaka na le mpitsabo. Tokony tsy izy zany ny fihiboana fahatelo amika fa tokony efa maty-paika ny tetikady ny fanjakana. Nandritran'le fihiboana zany ny fanjakana tokony nanao stratégie ho ampiasaina amin'le iarovana ny vahoaka amin'ny arety mifindra io. Isan'izany ny fanafody, ny fampitaovana, ny arovava, ny kasibosy ny sisa. Dia efa tokony zara amin'izay fotsiny ny fanjakana. Manakambara kely zany eo amin'le fanampiana zany tokony mba falefa amin'ny filoham-pirenena izay zany le fanampiana satria vahoaka malagasy zany tena sahirana. Betsaka ny very asa, betsaka ny tsy miasa. Nefa ny efa hatramin'izay moa ny teto tanàna nefa betsaka ny tsy niasa dia mangataka amin'ny filoham-pirenena zany mba tokony alefany an'izay le fanampiana loharano fa mba miandro vahoaka malagasy. Mbola tsy nazo zay hatramin'izao. Zay dia amin'ny fokotany eto Toraily eto mbola tsy nazo. Raha mpitso amin'ny valora alina moa no fantatra na itoy na hifarana hatreo ny fihiboana eto Antananarivo sy ireo faritra manatanteraka izany. Fa makasika indrindra izay fihiboana izay dia nisy ny filan-kevitra izay nataon'ny ministra Omaly fa 17 ny volana Aprily ity. Tao anatin'izany no niresahany indrindra makasika ny fanohizana na ny fanapahana ny makasika ny fihiboana ity. Jessica Miray sy Andrakoto Malala no mitondra ny andindiny izay. Andininy voalohany mandrafitra ity tatitra ny filan-kevitry ministra ny Omaly ity ny fitohizany vanim-potoana ny amiana ara-pahasalamana ho an'i Madagasikara mandritra ny 12 andro indray. Fa anisan'ny nanaitra tamin'ny ity tatitra ny filan-kevitry ministra ity ihany koa ny ato amin'ny ity andininy fanafoanana ity izay mivaky toy izao. Araky ny tolo-kevitry ny ministra ny toe-karena sy ny fitantanam-bola, foana ny didim-panjakana nanendry ny tale général ny contrôle financier sy nanendry ny tale misana ny comptabilité publique. Dia anatin'ny fotoana ny amiana toy izao mihitsy ve no nanafoanana ireo fanendreny ireo sa inona tokoa no mety ho antony? Mampametra-panontaniana ihany mantsy satria fotoana fangatana ny mangarahara tanteraka amin'ny fitantanana ireo fanampina sy teti-bola azon'ny Madagasikara no nanafoanana ny fanendrena azy ireo. Amin'ny fotoana ivoany fanampina ihany koa. Dia nahoana no ireo toeran'ireo indrindra no nifoanana ny fanendrena azy sa misy antony hafa sy ambadika politika ihany koa? Ny tatitra raha teo tsy misy fanazavana ny antony nanafoanana ny fanendrena. Andery nge ho tsy ahivitsika kely ireo famantsiam-bola azon'ny Madagasikara aloha izay manao toy vakana mihitsy. 5.1 tapitrisa dolara avy amin'ny FMI, 1 tapitrisa dolara avy amin'ny Banque mondiale ary 10 tapitrisa dolara hafa avy amin'ny Banque mondiale hatrany. 2.0 tapitrisa dolara avy amin'ny vondrona Europeanina, 4.0 tapitrisa dolara avy amin'ny BAD na Banque Africaine ho an'ny fampandrosoana, 2.0 tapitrisa dolara avy amin'ny AFD na Agence Française de Développement,
izay mitotaly 440 faingo 10 tapitrisa dolary ireo teti-bola ireo ary ny ampahany efa azo saingy mbola andalam-pamoahana kosa ny ambiny. Tsy mbola nisy fanendrena izay hosolony ihany koa ny tato anatin'ny tatitra aloha dia mbola fanontaniana mipetraka ihany koa hoe izy izany no nandray sy handray ny toeran'ny asan'izy ireo. Bangy izany ny toerana sa efa misy ihany fa tsy nolazaina tato anatin'ity tatitra ity. Betsaka izay fanontaniana napetraka izay tahaka ireo fangatahana maro efa noantitra terina ny amin'ny tokony sy ny mangarahara amin'ny fitantanana ireo famatsim-bola ireo. Saingy hatreto mbola rano atondraka andamosingisa ihany. Fa nahitana savorivory kosa ny teny amin'ny fokontany ny Ambotra Rabateny ny ariva teo antony moa ny fananganana ny komity loharano raha io ihany koa ny fitakiany ireo vahoaka ny mangarahara makasika ny fanampiana avy amin'ny fitondram-panjakana. Tao rahantsika ny fanadiadiana eo amin'ny rindran-tsary Mano Randriamanala. Ao anatin'le membre an'le zavatra nytenenin'ny président tsy tafiditra anatin'le fahasalamana ny polisy sadidiko avy izy teo fa misy membre le an'le izy dia nanitsy an'le olona anatin'le membre moa za dia niantso polisy hono izy hoe zao le zavatra dia zay nyteneniko an'le taza misy miala aloha fa le polisy tsy biby fampitahorana zay mba miteny zavatra mahazo anay manana be antoka izy zay bebe anay raha rany koa misy mpampianatra natsony izy hoe hiditra anatin'le komity loharano efa nitenena zareo dia hoe efa lasa ny lista efa lasa le lista nefa nanao fanambana zareo hoe atsona isoratra anarana anatin'le lista nefa efa lasa le lista ozy izy dia avy miteny nampanatsononareo izy hiditra anatin'le membre dia nazavaina moa zareo teo avy hoe ahoana le fisaotanarana efa lasa le lista ozy izy nefa avy zareo niteny hoe maninona tia tsinanana satria misy fizarana zany hoe any amin'ny parti andrefanany voasoratra daholo ny anaranany aty tsy njarena satria aty fa zany fiain'ny vila dia tsy raisana ny anaran'le sahirana petabe sahirana misy kamboty eto misy kamboty eto mampalahelo tsy voaray izy fa maninona misy voaray dia izy tsy voaray. Misy mpivarotra bara eto aminay nahazo fanampiana misy be antra bebe anay manano tena anankiroa tsy nahazo fanampiana voilà tsy andalovana ny trano fa dinganina le trano zay le zavatra mampalahelo zany le zavatra fa izy zany mandalo dia ohatrany hoe mijery trano fotsiny izy zany trano zany verifieny an'le fanampiana fa tsy mijery an'le karaha le zavatra misy amin'le tokantrano izy fa mijery trano rehefa manana trano tsaratsara ianao na manana trano mifefy dia tsy raisiny ny anaranao tsy jereny fa andalovany fotsiny dia any amin'izay parti membre andry zareo any any izy ny mandray ohatr'izay zany le zavatra misy hitanay. Izay ny zava-nisy teny amin'ny fokontany Ambotra Rabahiny fa ho an'ny teny amin'ny fokontany mahazo arivo feno manana ihany koa dia ny dalan-dalambe ny mponina teny antoerana androany ny antony moa ny fitakin'izy ireo ny fanampiana izay nampanantenay ny fitondram-panjakana izay. Ravorazava mahena sy Manora Andriamalala no mitondra ny andindinina izay. Tapitra rampitso ny 5 andro fihibohana faharoa abetsaka ny tokantrano mitaraina amin'ny tsy fampinety manana intsony ny fanampiana nefa tsy tonga ny amin'ireo tena sahirana. Atety amin'ny arabe no tangorona ny mponina tao amin'ny fokontany Mazarivo feno manana toy ny voafitaka ny vahoaka tsy manao ny asa araka ny tokony ho ilana azy ny sefo fokontany izy ireo mandrafitra ny komity loharano. Zay tompoko dia mangataka mba hiverina ny président teo aloha eto Fiamanana zany aloha mba izara ny fokontany ambony andra tsy feno manana fa izay feno manana reto tena mijaly arak'izao hitanareo izao misy fanampiana fanjakana tsy mahazo fondreto vahoaka manatrika anareo reto. Misy olona zany mahazo fizarana dia ao anatin'ny tokantrano samy mahazo daholo 10 isa 20 isa dika zany maison le izy ka tsy zakanay fokon'olona karaha misy marina zavatra varimoro fitaovana tokony asenany koa ny apano dia amin'ny tapany atsimo dia fena mantsakada fena manana kadokory atsahakely dia fokontany ny tokony hatsaraina mba tokony tsaharo daholo ny rehetrarehetra fa ty loharanonareo ty fa le loharano dia tsy mamela miseverina satria tao ny velorano ataony aty kosa velorano ka satria mety vokatsony le loharano
impiry zay alainy anarana alaindretra release zany efa ny le fanampiana tsy tonga aty aminay mihitsy tsy misy fanetanana tsy misy sifolet tsy misy ninina zany mba hitongavanay mba hoe mba enony an'io resaka io rehefa fahoriana sy taky vola dia hitany daholo ny varavarana misy anay fa rehefa izara tombontsoa sakafo sy anay zay dia tsy hitany zay na vola hoanina na ina fa tsy hisy trono mahitsy tompoka ka amin'izany zay tompoka dia mangano manao ny etaetanay misy any efa mahazo any ambadimbadika any izy tompoka akitrano atrano ny tena marina 510 zare carte dime mefiry zany 102 no mbola ny olony voasoratra anarana anaty lista 2006 enina sy roanjato le tena farasafanareo zany le tena tsy manana dia iza moa manana tsony amin'izao zay aloha ny teneniko zay manahaka anay zao folo mianako ao an-trano zay vaty sady salama mivoavoaka hôpitaly vaty manao traitement zay folo mianaka zany zay vaty miekipe anazy mba alay fisarany eritreritra zay hoe olona folo mianaka tsy tafavoaka ny trano tsy misy fanampiana dia mba inona zany ny aminay tsy vao mainka maty ho azy eo iray volana nanaovana fiboana izay ny vahoaka malagasy tao anatin'izay fiatrena ny aretina coronavirus izay amin'izao fotoana izao dia miditra antsehatra manampy ny malagasy sy ny mpiarabelona ny antokotiko Madagasikara isan'ny izany ny teny amin'ny commune Ambohidrapeto iny androany torantsika ny fanadiadiana eo amin'ny rindrantsariny Toky Ramarola vary menaka sira voamaina ireo no natolotry ny antokotiko Madagasikara ho an'ireo olona sahirana monina eny Ambohidrapeto ireo hita fa tena sahirana izay tsy mbola nisitraka ny fanampiana avy amin'ny fanjakana no nisitraka ireto fanampiana avy amin'ny solombavam-bahoaka izay lany tamin'ny anarany antokotima tao amin'ny distrikana Tsimondrano ity eto amin'ity Ambohidrapeto ity zany dia manodidina ny atao hoe tany amin'ny 500 mahery tany hoany ny nisitraka teo aloha sy ity androany ity fa ny amin'ny androany dia manodidina 500 izy ireo marihana fa efa mandeha ihany koa ny fizarana ny amina commune hafa anisan'izany ny teny commune Tanjombato omaly ary mbola mitohy zany androany mbola isy ihany koa ny commune toy ny Tsakadimanga zany zao efa tsy ela dia hitantsika ny firisona amin'izay fizarana fanomezana ho an'ny sahirana izay ny fepetra voalohany aloha dia ireo olona marefo na hoe sahirana ozintsika eo ihany koa ny mihoatra ny 70 taona ary ny fahatelo farany dia ireo olona zay tsy mbola nisitraka mihitsy ny fanampiana avy amin'ny fitondram-panjakana satria efa mandritra ny ray volana zay no nisy ny fiboana dia mbola tsy nahazo tamin'izany fanampiana izany ireo olona ireo najaina ny iray metatra nisany koa ny fitaovana anasana tanana mba ho fisoroana ny paritany ny aretina nandritra ny fizarana velom-pisaorana ny mpanome ireto fanampiana ireto ny mponina eny antoerana izahay eto amin'ny commune Ambohidrapeto dia maneho fisaorana be dia be ireo olona rehetra izay nalala tanana isaorana indrindrindra ihany koa ianao Andriamatoa député Alain Ratsimbazafi izay tsy nikely soroka fa tonga teto aminay nanatitra ny fanomezana ary nanome ampifaliana sy ampitiavana ho andreto vahoaka madinika ireto zava-dehibe tokoa ny fanampiana satria mahazo sakafo na mihiboka ao an-trano azy dia misaotra ny solombavam-bahoaka na Ambohidrapeto zany fa misy fanomezana meny anay misaotra azy zay ihany ny teny izay ny teny amin'ny commune Ambohidrapeto iny fa isan'ny nanao hetsika takan'izany ihany koa androany ny teny anivo ny boriboritany ny faefatra teny tonga teny toerana ihany koa moa ny mpanao gazety ny MBS nanangona ny vaovao Asin'Andriamalala sy Toky Ramarola voapetrapetraky ny mpitondra fanjakana ireo vahoaka etsy amin'ny boriboritany faefatra nampanantena tokoa mantsy ny fitondram-panjakana fanome kasibosy na tapombava ho an'ny malagasy raha ny zava-misy anefa fokotany azo isaina amin'ny ratsan-tanana no efa nazo izany tapombava izany avy amin'ny fanjakana ka nandraina ndraiky ny androany ny solombavam-bahoaka Rambosalama Emilien tsy mbola tonga amin'izany mihitsy ny fizarana zany kasibosy na aritava ho an'ny mponina ety izany raha amin'ny profanao fotsiny azao neto amin'ny fokotany manodidina eto misy efatra eto zao dia rehefa mba nandeha tany dia tsy misy an'izany mihitsy ny tonga eto dia izay zavatra izay no natonga ny tenako zany mahasolombavam-bahoaka satria misy an'ireo fikambanana mpivarotra amin'ny fokotany efatra tonga eto nantondony tena mba meo izahay satria izahay tsy maintsy mivoaka mitady zay hoaninay androany tsy afaka miboka any an-trano
kanefa raha izay varotra aza dia matahotra satria tsy mba misy ny fitaovana akory mba hahafahanay miaro amin'le valanaretiny zany ka miteny aminareo zany fa tsy misy kasibosy zany mihitsy zany tonga ety amin'ny manodidina ety ho an'ny varotra indrindrindra ho an'ny vahoaka ka zay no natonga mandraindraikitra hoe rehefa tsy hamme fanjakana satria asany zany dia andraindraikitra ny solombavamboaka araka ny toromarika président Marc Ravalomanina satria solombavamboaka mijery ny tombontsoam-bahoaka ny solombavamboaka timma fa tsy mijery ny tombontsoana dia andray andraikitra tian'olona namenjady amin'ny vahoaka voakasiky ny fihibohana dia anisan'ny mitondra faisana amin'ny tsy mbola fahazahoana ireny lokaloka sy fampanantenana avy amin'ny fitondram-panjakana ireny ny vahoaka boribory tany faefatra ao amin'ny fokotany sasany halako bika tsy tiako tarely izy satria rehefa natao ny statistika dia any amin'ireo fokotany izay tena atao hoe nahazahoany mpitondra ny vato tamin'ny fifidianana ny tenenjehana fa ny amin'ny fokotany izay tsy mifidian-draroa dia tsy nomena mihitsy ny hatramin'izao ohatra raisiko amin'izay fotsiny lany vato apasika tsy mbola nazo hatramin'izao dia ty amin'ny andavamambamilamy be mbola tsy nazo iny faritra iny faritra mamasina sy tsy mialonjafo syndrehetriny mbola tsisy tatatra amin'izao mba hanambana hazo fanampiana amin'ilay tsondroka zay lazako hoe tsy mangarahara mihitsy ny zavatra io satria ohatra zay tenin'ny fokotany na tiany eo amin'nydraro amin'ny fitondrana izay omena ihany no omena arakarak'izay mampita azy ankoatra izay dia manolotra rano maimaim-poana hidiovana sy anasan-tanana ho an'ny vahoaka mandalo eo alohana ny trano fonenany moa ny solombavambahoaka Rambosalama anampiana ireo vahoaka isorohana ny Covid-19 fa tsy mitsahatra ny orinasa Ambatovy manampy ireo olona izay mandray andraikitra akaiky ny amin'ny tsy paritany ity tsy mikaritana coronavirus ity eto Madagasikara. Androany dia nitodika manokana tamin'ireo mpiasan'ny fahasalamana izay inilavonjy izy ireo. Miradora Benjamina sy Tahirina Ranarnirina no mitondra ny andindiny izay. Manomboka izao dia afaka miasa tsy amin'ny aharo mpiasan'ny fahasalamana 3,000 amin'ireo hopitaly eto Antananarivo. Namaly ny antson'ireo mpitsabo ny orinasa Ambatovy. Akanjo fiarovantena manarotava sy loha ary afaka miaraka tsara amin'ny arovava fifohan-drivotra miaro amin'ny mety fivangongon'ny aratra noho ny fikirakirana fitaovana maro samihafa, traitement antistatique sady miaro koa amin'ireo singa madinika mety hiteraka radioactivité sy ireo singa mitondra tsimok'aretina ireo natolotra androany. Mahafeno ny fenitra teknika sy ny lafin'ny fahasalamana takiana tanteraka ireto fitaovana ireto. Ireo mpiasan'ny fahasalamana izay mitsabo ireo marary ny Covid-19 sy ireo manao fitiliana ary ireo rehetra manana andraikitra mivantana ka mety atahorana hifindran'ny Covid-19 no ampiasa ireto akanjo fiarovana ireto mba hiarovany tena amin'ny tsimok'aretina. Efa nisitraka ireto fanampiana avy amin'ny orinasa Ambatovy ireto moa ireo tompona andraiky mpanjakana sy ny mpiasan'ny fahasalamana tao Toamasina, Brickaville, Moramanga ary ny teto amin'ny commune Antananarivo renivohitra. Vaovao ny toe-karena kosa indray tao anatin'izay iray volana izay dia isan'ny mampametra-panontaniana ny vidin'entana eny an-tsena. Ao anatin'izao fihibohana izao ihany koa dia mampametra-panontaniana koa mbola hiakatra ve izany amin'ny herinandro avy na nahoana ny manodidina an'izay. Nisy ny fanadihadiana izay nataon'ny Ravo Razafy-Mahenina sy Manoran-Andriamalala momba izay. Mitotana isan'andro ny fiainan'ny mpivarotra etỳ Anosy, mifanaretsaka ny mpitaona entana, ny mpividy sy mivarotra. Anisan'ny entana be mpanjifa ny voamaina, ny vary, ny menaka sy ny legioma. Saika fitaoam-pamokarana ny eto Madagasikara amin'izao fotoana izao, tsy tokony atahorana ny fiakaran'ny vidin'entana hoy ny mpivarotra. Voamaina zany zao tena ao anatin'ny fahavokarana. Tsisy atahorana fa ny transporteur fotsiny hoe mety hoe sarosarotra kely indraindray. Ny vidiny zany zao midina ho an'ny voamaina rehetra satria ao anatin'ny fahavokarana tanteraka tsika. Fa le mahasarotra anazy le mbola voavokatra vaovao dia mbola mandomando. Kalohan'ny tsaramaso zao eto aminay 740. Valolona 20 litre. Izay ilay aloha mbola tsy fantatra fa miankina amin'ilay programme zareo. Ny anay zao raha taloha izy ohatra hoe misy folo dia zao mihena atsasak'izay. Mety izy aloha amin'izao midiny. Vinavina aloha mety vary zao eny fiakaran'ny vary midiny. Toy zao raha hetsy tony vary makaliko dia ty zao no efa 20 alina zao reny. Fa hoentiko any amin'ny distriktan'ny Kongo kosa ianao amin'ity vaovao manaraka ity satria dia avero taraina ireo mponina any antoerana amin'izao fotoana izao noho ny fihoara-pefy sy ny fanaparam-pahefana ataon'ireo mpitandro filaminana. Ny MBS ao Fianaratsoa no mitondra ny andindiny izay.
mahatsiaro lavitra indrindra ry zareo amin'ny distrika ny Kongo amin'izao fotoana izao, indrindra fa ny fianakaviam-be ny fampianarana. Andriamatoa Razafi Mandimbilaza, chef ZAP teo aloha, anisan'ireo mpampianatra izay hiara-ny tsindo azy lena amin'izao fotoana izao. Nandritra ny resadresaka ny fanaovana taminy no nitondra ny fanazavana, fa rehefa tsy manohana an'ireo kandida-mpanjakana ny toeran'ireo mpampianatra dia hiara-ny tsinjo azo lena toy izao. Nitariny hanohana anazy, hanohana candidat mapara sy ny tamin'ny députation sy tamin'ny communal, ka rehefa tsy nanohana zahay zany dia avy le valifaty, karazana valifaty politique tenirikilena tamin'ny asa anay nafindra any tany lavitra ivelany Cisco. Tamin'ny décembre dia efa nalaina tamin'ny toerana dia nisoloana chef ZAP hafa. Dia ny taratasy, nisy taratasy rehefa nagntany taratasy any aho hoe aiza aloha no de service amin-dranareo anazy dia hoe mandehana amin'ny draine. Rehefa nakany amin'ny draine zahay dia nilaza ny tany fotsy tsy misy an'izany aty mbola tsy maheno an'izay vaovao izay mihitsy ahay. Voaherinandro teo zany volisy ny taratasy nanendry anay hiasa ivelan'ny Cisco any amin'ny Cisco VPN. Ary tsara mariky koa zany fa efa nisy sana amin'ny proviseur ny lycée Tagnatoerany tamin'ny fahizay sy ny adjoint pédagogique anay tao dia efa nampiroroana samyzay hoe affectena rehefa tsy manoha. Dia zareo reo zany rehefa naheno an'iny dia tonga dia nangataka izay poste tiamina tao, nangatako talohan'ny fotoana dia zay zany tsy nahavoasarika anazy tamin'izao. Izay ny tatitry ny mpanao gazety ny MBS Fianaratsoa mahakasika ny zavamisy any Ikongo iny, fa mbola hijanany amin'ny faritany Fianaratsoa ihany sika satria amin'izao fotoana izao dia betsaka ireo orinasa tsy miankina no manolotra fanampiana ho an'ny ady amin'ny coronavirus ity. Isan'ny tsy diso anjara tamin'izany ny mponina ao amin'ny renivohitry ny Betsileo ao. Mbola ny MBS Fianaratsoa hatrany no mitondra ny andindiny izay. Tondra orinasa tsy miankina rehetra dia tonga ny anefa nadidiny antsoro zareo avy eo anivon'ny Artel Fianaratsoa amin'izao fotoana izao, iraky ny tale jeneralin'ny Artel anome tanana sy fanohanana ny mpiarabelona amin'izao fahamehana ara-pahasalamana misy eto amintsika izao. Ny tompona raiky ny CCO teto Mahatsiatrambondry ary velim-pisaorana amin'izao fihetsika matedera izay ataon'ny ekipan'ny Artel eto Fianaratsoa izao. Nanamafy moa Andriamatoa Philippe Ramarso izay tale régional ny Artel eto Fianaratsoa fa voninahitra ny Artel anome tanana amin'izay mety ho fifanampiana rehetra indrindra fa amin'izao fiatrehana ny fahamehana ara-pahasalamana izao. Avy amin'ny tale général ny Artel zany eto Madagasikara monsieur Edi Kapokoa dia faly zany Artel mba manolotra fanampiana kely ho an'ny centre de commandement opérationnel eto amin'ny Automatiatra mba hifanampiana hifanome tanana zany amin'ny resaka hoe inona no azo hifanampiana. Dia zavatra nomena moa zany dia vary iray taonina nomena an'zareo mba hahafahany mizara izay amin'izay tokony hizarana anazy satria nomena an'zareo ny andraikitra feno zany satria zareo no mahalala n'izay hoe tokony tsinjarana an'izay vary nomena izay ao anatin'izao amehana zao zany dia izay fotsiny angamba fa dia hoe fandraisana anjara ny orinasa tsy miankina ity mba ho fanampiana zany ho an'ny zareo atao amin'ny CCO Fianaratsoa. Ankina tanteraka amin'izareo tompona raiky ny CCO eto Mahatsiatra moa ny fitsinjarana sy ny fanaraha-maso rehetra mahakasika an'ity fanampiana ity araka ny nambaran'ireo tompona raiky ny Artel izay nandalo sy nanolotra n'ity fanomezana ity. Eo amin'ny vaovao maresaka iraisam-pirenena kosa indray dia manamafy ny amin'ny ho avy ny Chine amin'izao fotoana izao. Ahina ny eo amin'ny lafiny ara-toe-karena, eo ihany koa ny mety ho fiakaran'ny vidim-pianana, eo ihany koa ny tany ireo tsy anasa. Any Senegal kosa indray dia miteraka savorovoro eny anivon'ny fiarahamonina ny fizarana fanampiana ahina ny sy ny fanodikodinana ho hiatrany ny fanadidina izay hoentiny Jessica Miraisy Andry Rakotomalala. 2004 sira etsy taona ny vaharozarain'ny fanjakana Senegalais amin'ireo tokantrano tena sahirana ao Senegal. Misy anefa ny olana amin'ny fizarana io vary io. Ayahiany olona ho misy fiangarana eo amin'ny fitsinjarana. Orinasa tantanana solombavambahoaka iray no nahazo ny tolotra izarany vary no heveriny olona ho antony fitanilany fizarana. Raha amin'ny andavanandro, tsy azo ny solombavambahoaka ataony maka ny tolotra tahaka izao, saingy noho ny amehana ara-pahasalamana misy any an-toerana dia azo atao indray izany. Izay no tena enjehiny ny fiarahamonim-pirenena any an-toerana. Nanomboka omaly kosa nefa, natsangana ny komity natokana hizara ny fanampiana.
Miisa 170 izao ny marary ny Covid-19 ao Senegal. Any Chine, ny totongana hatramin'ny 4.9 isanjato ny tany arkarena Vaovao, toe-javatra tsy mbola fahita tao anatin'ny 30 taona. Ny orinasa madinika sy salantsalany no tena lasibatra voalohany. Tsy latsaky ny 4 ireo orinasa efa nanidy varavarana hatramin'ny antombohan'ny valanaretina Covid-19. Ho maro araka izany ireo tsy anasa, na dia efa nanomboka ny sokatra aza ny ankamaroan'ny orinasa ny voalohan'ny volana Martsa teo, mbola ambany dia ambany ny famokarana, raha isokatra azy dia mbola ho ela. Azadiny fa oronatsary arahanao rin'ity fampahalalam-baovao ity ny oronatsary izay lalaovin'ny Michael Douglas izay nampitondraina ny lohateny hoe Sentinelle Velait. Oronatsary izay mampitataina anomezana fafiny ihany koa ho anao mpanaraka sy tapaka ny fahitalavitra MBS. Hatreny vaovaontsika tamin'izao alina izao mankasitraka anao nanaraka izany hatramin'ny farany. Isaorana ihany koa ireo namanam-panao gazety nanangona ny vaovao mankasitraka ny teknisianina veloma tompoko.